Fanontaniana maromaro mikasika ny vavaka. Fanontaniana maromaro mikasika ny vavaka. Manasanao mba hiaraka amiko amin'izany lohahevitra izany. Ry mpiara-midinika namana, ampifaliana indray no anolorako ny arahaba mbo hampirarian-tso ho anao sy ankonanao amin'ny fiarahantsika tsy tapaka ity fandaharana ity. Naiza misy anao na ny akaiky indrindra na ny lavitra indrindra, tsapa izy ireny, hita izy ireny, dia andeha ny kopakopa-tanana ny ifandraisantsika amin'ny tian'io ity, dia tononona aminao sy ny ankonanao ny fiadanany tompo. Ndeha ry araka hivavaka isika raha nomboka izany dinika izany. Andriamanitra ray eo, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay satria tsara ianao. Ny tsara rehetra dia manasehonao taminay rehetra ireto. Indrindrandrindra ny fofinaina izay mbola nomenao anay, tehirizinao anay ka antozo fahavelomanay izao. Mankasitraka Andriamanitra. Ankehitriny anefa dia mahatsiaro ny tsy fahatanteranay izahay. Mahatsiaro mampanota anay izahay. Mifona Andriamanitra ary mangataka famelan-keloka ka ny rano Kristy teo amin'ny hazofijaliana anie mba ho fanadiovanao anay amin'izao anio izao. Ankehitriny ary randinika ny teninao izahay, dia ny fanena masina no irinay mba hitoetra ty amponay. Tononinay sy angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo faharoa ambin'ny polo andininy fahavalo. Fantatrao zay e? Lay andinina atao tady tiana. Manao hoe matoky azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehiny ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Ny vavaka dia fandoharana ny ao am-po eo anatrehan'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Misy fanontaniana vitsivitsy maromaro momba ny amin'ny vavaka ho resantsika androany. Manao hoe mifantaniana voalohany, nahoana isika no mivavaka nefa Andriamanitra efa mahalala ny toe-javatra rehetra. Zava-dehibe izany fanontaniana izany. Zao tokoa mantsy no voalaza ao amin'ny bokon'i Jeremia. Jeremia 9:20 ka ny andininy 1:10. Andininy mampahery izy io, andininy mahafinaritra antsika loatra izy io. Manao hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Andriamanitra mahalala zay heverantsika, dia mipetraka fanontaniana, ko nahoana isika mbola mivavaka? Ry mpiara-midinika namana, o Jesosy amin'ny filazantsara Matia 7 ka ny andininy 7. O Jesosy amin'ny andininy filazantsara Matia 7 ka ny andininy 7 dia zao no teny Jesosy: mangatà dia homena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondono dia hovoahana ianareo. Jesosy mihitsy no miteny mangatà. Izy lay mahalala ny hevitra hiverana antsika no milaza izany toy zavatra izany. Hoy ty mpanoratra anankiray, tsy maintsy atao ny vavaka, tsy noho mba hampafantatra an'Andriamanitra ny toetsika, fa mba hahatonga antsika ho afaka handray azy. Ny fivavahana tsy hoe mampidina an'Andriamanitra ho aty amintsika, fa ny fanohatra zany mampakatra antsika ho any amin'ny kosa. Fantatr'Andriamanitra tokoa ary fantany zay tena faniriantsika sy izay ilaintsika, ary hita ny fikasana rehetra ao am-pontsika, fantany zany na tsy miloka aza ny vavanao, kanefa tsara ho antsika ny mivavaka. Satria Jesosy miteny hoe mivavaha. Ao amin'ny Tesalonianina 1:5 ka ny andininy 7 manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra manasa antsika Jesosy, na dia ao anivon'ny rotorotom-piainana aza, dia mila mivavaka aminy. Ny vavaka ihany no manokatra lalana fa n'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny vavaka no azo lazany hoe lakle
manokatra ny lanitra mivavaha ka ny fanahy masina no manao ny fanelanelana ho antsika nanay manko tsy fantatsika ny vavaka zay tokony hontonontsika zay ny fantaniana voalohany ilaitsika zany ny mivavaka na de atao hoe fa fantatr'Andriamanitra zany toe-javatra faharoa na olo isika no mivavaka na de efa mizotra tsara aza ny fiainana sahako ve ny miteny fa mizotra tsara ny fiainana sahanao ve milaza fa tena milamina ny fiainana tsia ny fieverany tena ho ampy eo amin'ny fiainana de azo lazaina hoe fahadisoana zany ny fieverany tena ho ampy sy ny avonavona no azo lazaina sakana lehibe indrindra tsy ahatonga atsika hahazo valim-bavaka velona tsara tadio fa na de ny anjely azany de mbola mikohoka sy mivavaka amin'Andriamanitra inona moa no antony mbola tsy ilatsika an'izany ao amin'ny filazantsara Matthieu 5 ka ny 9 filazantsara Matthieu 5 ka ny 9 hoy izy hoe sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovikisana sambatra ny nona aza mihevitra ny tenanao fa efa ampy tsara eo fiainana fa mila mandrakariva any Kristy isika zay ny antony ivavahana fantaniana fahatelo inona no anjara asan'ny finoana ao amin'ny vavaka sokafantsika vetrany eo amin'ny bokin'ny Hébreu 1:10 Hébreu 1:10 ka ny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy mahafinaritra fa tena mifamatotra kaiky ny vavaka sy ny finoana ary zay nahatonga Jesosy laza amin'ny filazantsara Marka 1:10 andininy 4:20 manao hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo de hoy izy hoe de minoa fa efa nandray ianareo de azonareo izany tsy afaka misaraka raha-piara-mianatra namana ny fivavahana sy ny finoana fantaniana manaraka iza ary no tokony iarahako mivavaka iza no tokony iarahako mivavaka zao no voalaza ao amin'ny filazantsara Matthieu 5 ka ny 9 filazantsara Matthieu 5 ka ny 9 de zao no voalazany hoe fa ianao kosa raha mivavaka de midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana de mivavaha am'rainao zay ao mangingina ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao ny vavaka de azonao atao mifampiresaka irery amin'Andriamanitra ianao sy Andriamanitra fa ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly kosa asan'ny apôstôly 12 ka ny 12 de zao ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izany fantaniana zany asan'ny apôstôly 12 ka ny 12 manao hoe ary rehefa fantany tsara izany de nakany an-tranon'i Maria reniny Jaona izay atao hoe Marka izy ary isy olona maro niangona ny vavaka atao aika izany azo atao ny mivavaka ao anatin'ny ankohonana misy antsika miaraka amin'ny vondrona kely anankiray tokony ny fampivavaka ny mpianakavy ny finoana mila mifampivavaka isika satria manandanja ny fivavahany maro amin'ny Kristy ahoana ary ny tokony fiainontsika an'Andriamanitra isika mivavaka Andriamanitra miaino ary isika kosa ahoana ny tokony fiainontsika an'Andriamanitra tsy firesahana amin'Andriamanitra fotsiny mivavaka fa mba ilaitsika ihany koa mamela azy iteny amintsika tsika zany rehefa mivavaka de miaino Andriamanitra fa misy fotoana kosa mba avelao Andriamanitra mba hiteny avelao Andriamanitra mba hiteny ka ny fomba tsara indrindra ahafahantsika mandre ny feon'Andriamanitra de ny fanokafantsika ny Baiboly ny fanokafantsika ny tenin'Andriamanitra ny famakiantsika sy ny fandinihana azy amin'izay fotoana izay vao misokatra ny Baiboly miteny aminao Andriamanitra iriko indrindra ary androany amin'ny alalan'ny vavaka
dia miresaka amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ny fanokafanao ny baiboly dia miteny aminao Andriamanitra. Io ilay hoe tafahoana, mitia sy manana. Andriamanitra anie hitahy ianao tsirairay avy. Ka ireo fanontaniana ireo inona fa hitondra soa antsika, ka tonga antsika hanana risika manakariva hivavaka ho fiainana mihitsy ny fivavahana. Andeha ary farana antsika izao fotoana izao misaotra anao naharitra hatramin'ny farany hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, tena irinay tokoa mba ho fiainanay ny vavaka, satria ny vavaka no lakile manokatra ny varavaran'ny lanitra. Ny vavaka dia tena firesanay mivantana aminao. Ampio izahay mba azoto hivavaka, ampio koa nefa izahay mba azoto hihaino anao amin'ny alalan'ny fandinihanay, fianaranay ny tena tahaka an'izao ataonay anio izao. Dia mitahianay, tonoina ny vavaka amin'nara Jesosy. Amen.